Anareo ve les vitesses de nomination qui est ironique et parodique. Hitantsika amin'izao Mena Bombo i Elia Rabevainy dia Mena Bombo Patrick Raharmanana dia Mena Bombo Baba sa Baba. Ny point commun ireo olona rehetrarehetra ireo dia olona manana niady ny daholo zany manana ny kombany. Elia zao miady contre ny Basuléara. Le Patrick Raharmanana anisany olona hoe leader d'opinion olona capable zany manova ny saim-bahoaka zay dia Baba koa izy no nametraka amin'ny point de bascule tamin'ireny avoan'ny 25 septembre reny. Donc nalaina daholo reny olona reny ampanginana ny vavany. Rehefa tafiditra ao anaty système ianao dia tsy miteny intsony. Nareo ngamba nahita fa be dia be mihitsy ny ministre tsy miteny intsony. Dia manontany foana nareo hoe fait à qui profite le crime. Dia inona ny politique ao ambadika ao. Matondra zareo minominer de façon parodique hoe mizara bombo ohatra reny leader d'opinion dia miprépare izay ao ambadika ao amina communication de crise. Raha tsika rehetrarehetra ngamba nareo marika sy nanandalina ny zavatra misy ao Madagasikara dia tokony tsisy atahorany mihitsy le izy satria izy efa nanao hita mihitsy le resaka hoe réconciliation iny efa manao refusation fitondrana. Efa iango ny sisy hojersaka hoe fanakaikaiky amin'ny foza. Fa ny antony ampiasaina an'ireny koa dia protégena any oligarque. Manao politique oligarchique verticale tsy hizara ao amin'ny malagasy dia jerenareo tsara daholo ny marché rehetrarehetra. Na dia malagasy ara ny propose hoe les projets saofika iny dia iza ny mentrareo an'le marché. Io projet io projet anagasy io de base. Iza no mentrareo an'le marché canadienne. Dia raha nareo mijery koa dia raha ohatra hoe misy gasy manao proposition de hoe ito amin'ny marché ito izay hipositionné amin'ito dia iza no mentrareo foana any marché tsy malagasy mihitsy. Miservira ny intérêt ny vazandra reo fa tsy miservira ny intérêt ny malagasy. Dia ny zavatra hitantsika zao dia efa manomboka mizara varitsinjo indray koa dia mamerina le système mampalahelo be mbola amatorana antsika sy amatorana antsika. Problème de bourse universitaire. Zao mbola miverina indray. Iza no responsable et à qui profite le crime aussi dia mantany rehefa nareo zany mahita zavatra ataon'ireo dia jereo foana hoe antany foana hoe fa inona loatra ny tena raison. Reny sorti an'le colonel reny du territoire reny zao da antany tena hoe fa iza no namatsy an'iny jet privé iny. Jet privé aniza iny. Iza no nandoa an'iny voyage iny. Ohatrina ny lany tamin'iny dia na ny déplacement na ministre na ny déplacement an'iza dia ohatr'izay. Fa maninona izy tsy nampiasa protocole. Nefa izy miteny hoe sécurité no vo. Fa maninona izy tsy nampiasa protocole. Fa maninona izy tsy nitondra ny garde du corps. Reny zavatra rehetrarehetra reny dia atao fantaninao anatin'ny sainareo zay. Ny zavatra nendrasitsika koa dia ny feu de route. Les PM jusqu'à maintenant tsy navita feu de route. Ny zavatra nendrasitsika koa tsazay ny prometevany tamintsika koa hoe jerena daholo ny arena an'ireo vao miditra eo fa tsy mahazo miditra itrotra fotsiny ireo ministre reo dia nareo ve nahita ny avoira sy ny actif an'zareo. Est-ce que ils ont fait les enquêtes sur les avoirs et les actifs? Ça nanao an'zareo enquête. Fa nendrareo tsisy nataony. Zavatra kely zany ara ny hoe zavatra manomboka amin'ny transparence zavatra tena hoe kely be ne zany hoe ny actif anao hoe inona daholo idéclareo zao dia ohatra ianao manao enquête rehefa avy eo zany zavatra kely petite zany ara tsy vitan'ny zareo au niveau de la transparence. Nefa zareo mipromettre hoe une refondation totale et majeure. Cependant tsy zay ny zavatra hitantsika fa scandale sur scandale, déception sur déception. Ny tena mampalahelo anahy le olona niady ho an'ny vahoaka hatramin'izay tafiditra nefa efa nahita le niditra taty aoriana taty zany efa nahita an'le zavatra rehetrarehetra hoe tsy mazava reto rafitra reto zavatra tsy mety ho anay vahoaka tsy mety ho an'ny vahoaka malagasy to ny vazaha foana mbola atao aloha to ny karana foana mbola mena marché to reny foana mbola manjaka na ny situation anjero ao Madagasikara mbola tsy vitan'zareo nanao anazy
ny situation andrano mbola tsy vitan'zareo koa ny résoudre an'izay ny système atao mitohy foana boursan'ny étudiant mbola tsy mimena ny olona mitaky ny zoany efa be dia be nefa manomboka miditra any amin'ny prison ny zavatra nitakitsika atao azadino fa hoe ny transparence ny zavatra mangarahara ny lutte contre la corruption liberté d'expression zao zao ny liberté d'expression efa manomboka efa mifoana ary ça va tendre vers le pire raha tsika ny tsy mifo raha tsika ny tsy mitsangana ary raha tsika no manaiky mbola lembena ny ohatr' zao dia mino fa ho sarotra ny avirenantsika vahoaka malagasy ny tanjana ka mandeha aleo voalohany indrindra ny tolona mbola mitohy dia tsy maintsy mandresy ny tolona